Tefaly miarabantsika rehetra ndray mpanaraka amin'ny fandarina Sion Herinandro amin'ity herinandro vaovao ity herinandro raha tamin'ny herinandro sika niresaka fitiavana za miteny foana hoe isan'andro aneny ny fetin'ny fitiavana fa tsy voatery ny fahaefatra amby folo ny volana febroary foana akory fa isan'andro dia andron'ny fitiavana foana tsy ampiandray ilainareo ampahafantariko hoe aiza ny tokony alehantsika amin'ity farany herinandro ity dia amin'ny azoma fa raiky amby roapolo ny volana febroary ho avy zao dia manana fotoantsika miaraka amin'ny Lily sy Tselona ao amin'ny Piment Café etsy Beoritrika manomboka amin'ny 6 ora alina averiko Lily sy Tselona mampiara-peo ao amin'ny Piment Café etsy Beoritrika any zoma fa raiky amby roapolo ny volana janoary ho avy febroary ho avy zao iny le diso kely zay zany fotoantsika amin'ny zoma ho avy zao vidim-pidirana kosa dia 10,000 sy ray alina ariary. You and all in your soul, baba, Seluna, my now they should talk. And all say, my Yaraka, right roots at Tigliane, avoid a lule whiskey, Faza Bevenan. Avoid a lule whiskey, Faza Bevenan. Ary dia mbola amin'ny zoma fa raiky amby roapolo ny volana febroary ihany dia manana fotoantsika miaraka amin'ny Tatansa etsy amin'ny Bonarabe 67 hectares manomboka amin'ny 8 ora alina ny vidim-pidirana kosa dia ray alina ariary. Sisi asulwana sarubi dewana triakanao. Ary amin'ny asabotsy faharoa amby roapolo ny volana febroary kosa dia manana fotoana indray tsika miaraka amin'ny Yoni Fanilo mbola talenta nampitondra ny zalamo le revo hoe anarana hoe revy vazo ary mozika etsy amin'ny Trace etsy Tsiadana manomboka amin'ny 4 ora ariva tolakandro. Ary amin'ny alahady fahatelo amby roapolo ny volana kosa dia manana fotoantsika elaela tsy nahitana azy dia ny Mikael en live. Mikael moa zany tany ivelany izy no mipetraka zao dia amin'izao izy ohatry mba miverina kely eto zany izy mba manao kopatahana ho antsika eto Madagasikara amin'izao fotoana zao etsy amin'ny espace dera etsy Tsiadana manomboka amin'ny 2 ora 60 tolakandro vidim-pidirana kosa dia ray alina ariary. Olana ny trango ny fampizarana arkitsipony arano fahany ny fanampy tsy haino kivy fampitsikiny na dia lavitry ny masoko azy anao matokisy fanjaina boky anao manolony ny safidi-piainana no manasaraka antsy fisika dia mpinamana foana amin'ny fomadio tsy mila katy be manao zaho ndray matoky sy mino namaka anao namanao aho zay no tsy adino. Ary amin'ny alahady fadimy amby roapolo ny volana febroary ihany dia manana fotoantsika miaraka amin'ny Jaws Band Gospel zany izy io mitondra ny lohateny moa ny hetsika hoe efa lera
ao amin'ny FJKM Anoso fitiavana manomboka amin'ny 2 ora sasany folakandro ny fotoana. Dia izay indray ny fandaram-potoana azo natotranareo tamin'ity herinandro ity amin'ny herinandray miverina eto milaza hoe aiza ny tokony ho alehantsika dia mila tsaroantsika foana hoe isan'andro no fetin'ny fitiavana fa tsy tamin'ny herinandro fotsiny ko tapitra ny fandarantsika miverina eto indray amin'ny herinandro tahaka an'izao ihany be. Loha tompoko.